Ny fifampitokisana no tena zava-dehibe. Io no nambaran'ny filomarika Ravalomanana tamin'ireo mponina ny komina Masindray. Mitaky andraikitra goavana avy amin'ny vahoakany Masindray sy ny candidat izay natolotry ny antokotima ny fanavotana ny komina eo amin'ny sehatra rehetra. Ny tena fahandrenandrina dia mahay miasa miaraka. Ka rehefa miara-miasa tsara izy mivady dia mandeha io. Rehefa aveo ampin'ny mpanolontsaina dia mandeha io. Dia ampin'ny sombam-bahoaka tena lasa lavitra io. Ampiko vao midy vita daholo ny asa. Fa dia falana hitanareo taty Masindray ary manantena aho fa isy fiovana goavana be mihitsy ataontsika. Matikina raha ho azy andrampanandrabe lalana faharoa io izy matiki azy. Zay ihany resahako anareo satria matoa name tsodano azy matoa miaraka aminy efa fantatra. Manana leadership izy hitondrana ny tanàna. Mpamboly sy mpiompo no fiainan'ireo mponina ao amin'ity komina Masindray ity. Ny fanatsarana izany no tena maika ho an'ny candidat Ramanandraibe izay mitondra ny lalana faharoa ao anatin'ny bileta tokana. Ny tiako Madagasikara dia tsy manao tobakambava. Efa miteny hoe manome voninahitra atsika izy ary tsy hanadino atsika izy ary hanampy atsika. Ny tetikasa ny tiako Madagasikara eto amin'ny komina Masindray izay hoentin'ny Ramanandraibe amin'ny lalana faharoa dia ny valy babely. Ny valy babely ao amin'ny Masindray dia zava-dehibe. Ho amintsika Malagasy zany valy zany dia sotoavy. Raha hivatsy, raha iaina, hifampikito, hifampitatana raha misy misy lavaka. Ka izay zavatra zay dia hitarito ny dada Ravalomanana ny fanaovana ny valy babena eto amin'ny Masindray izay arahany candidat numéro 2.